Ivadika piajimbavao hafa tanteraka kosa isika no tanteraina omaly alakamisy teny amin'ny sekoly natokana ho an'ny mpianatra inspecteur sy agent de police tany Antsirabe ny lanonana famindram-pibaikona teo amin'ny talian'ny sekoly teo aloha sy ny talia izay vao avy notendrena. Efa nametraka ny laharam-pahamehana sady ny talia vaovao ny commissaire principal de police Randrian'ny Rinarivelo Jean-Yves Rémy. Mitaterahano omaly alakamisy teny amin'ny sekoly natokana ho an'ny mpianatra ho inspecteur et agent de police any Antsirabe ny lanonana famindram-pibaikona teo amin'ny talian'ny sekoly teo aloha ny contrôleur général de police Toljanary Mahafaly Zénith sy ny talia vaovao ny commissaire principal de police Randrian'ny Rinarivelo Jean-Yves Rémy izay voavoatendry tamin'ny filakevitry ny ministra. Nandritra ity lanonana ity ihany dia efa nametraka ny laharam-pahamehana ny talia vaovao. Ny fanamby apetraka manolona ny fitantanana ny sekoly vaovao tena koa voalohany azo lazaina fanohizana ny asa izay efa natomboka teo aloha ny aty amin'ny sekoly no taniketran'ny polisy-pirenena izany hoe raha miainga avy aty ny mpianatra polisy ny efa manana sahady anaraka ny soatoavina maha-polisy izany hoe izay zany tadidra voalohany ametraka amin'ny tsakasian-davana izay soatoavina maha-polisy. Nitarika lanonana tany etoerana ny talia généralin'ny polisy-pirenena ny contrôleur général de police Rajobel Joachin ary ireo talia isatsokaziny eo anivon'ny ministèran'ny filaminam-bahoaka. Ny arahaba sy ny tsodrano ny talia vaovao andriamatoa talia généraly mba havita be eo amin'ny atidy lehibe miandry azy. Tsy noady noho n'andriamatoa talia généraly ihany koa anefa ny nisaotra ny hitalia teo aloha tamin'ireo asa maro be vitany.